Ato anatin'ny commune ambanivohitry Ankarongana 9 kilometatra miala ny lalam-pirenena faha enina mivily ankavia raha avy any Antsiranana rehefa nahavita 5 kilometatra ny misy ny Tsingirozy. Ny endro ny tena mahasarika mpizahatany aminy fa andeha ho fantaritsika ireo tranga ara-boajanahary nahatonga azy. Formation géologique zany no ahitana anazy ty. Io formation géologique io zany no mahatonga anazy koa hoe tsy misy any amin'ny toeran-kafa fa eto ihany. Les couches sédimentaires zany samihafa. Ao anatin'io couche sédimentaire io misy ny atao hoe marne, misy gneiss, misy latérite, misy calcaire. Zany hoe ireo couche ireo zany tsy mitovy ny hamafiny. Misy couche malemy, misy couche malemilemy kokoa, misy farany malemy. Rehefa miala zany ny hazo de moramora amin'ny rano ny miditra any anatin'ny tany. Rano miditra anatin'ny tany iny rehefa tonga amin'le couche malemy izy manome an'le atao hoe effondrement des couches. De iny effondrement iny amin'izay no manome lavaka kely aty amin'ny surface. De iny lavaka kely iny amin'izay no kahoindrika isa-taona, hoentin'ny rivotra isa-taona de manome ny formation tsinga. Les couches mafy zany par rapport amin'ireo roches sédimentaires rehetra ireo no mijanona manome an'le formation tsinga izay hitantsika eto zao. 3 metatra sy 50 eo ny avo indrindra amin'ny Tsingirozy. Atreto dia lovatsofin'ireo taranaka ny fandimbinonina tato no anombanana fa tao anatin'ny 400 taona no nisian'ireny fiovaovana voazava teo ireny. Izany hoe mbola ilaina ny fikarohana ara-tsiantifika amin'ny taona niforonany. Ny canyon zany dia ny grandeur no mahatonga anazy ho antsoina hoe canyon. Rehefa tena ngeza be mihitsy zany le lavaka dia amin'izay fotoana izay izy maka an'le anarana atao hoe canyon. Zay fotsiny no mahasamihafa azy. Mifanakaiky eto ihany no ahitantsika an'io. Ity farany ity no hita any Colorado, Texas any États-Unis ka mampitolagaga ireo mpizahatany vahiny tonga aty Antsiranana foana fa samihafa ny endriny. Fanamafisana ny rafi-pitantanana, fanamboarana fotodrafitrasa fandraisam-bahiny sy toerana hotsidiana ary fanamboarana ny lalana miditra aty amin'ny Tsingirozy avy eo amin'ny lalam-pirenena faha enina no fiaraha-miasa efa nikeny banky iraisam-pirenena ao anatin'ny tetikasa PIC 2 anatsarana kokoa ity toerana tokana maneran-tany ity. Ratsy dia ratsy tokoa mantsy ny lalana miazon'ny Tsingirozy, tsy maintsy katikatra na fiara tsy mataho-dalana vao tonga aty ady mpamantaranora iray ny anaovana ny 9 kilometatra. Azo antoka fa hitombo avo efatra heny nisan'ny mpizahatany tonga aty amin'ny fahavitany io lalana io raha natratra arivo sy ray alina izany tamin'ny 12 tao anatin'ny volana Mai sy Novambra. 2 ariary ny sara-pitsidiana ho an'ny teratany malagasy, ray alina ariary ny teratany vahiny. Fiaraha-mitantan'ny commune ambanivohitry Ankarongana, ofisin'ny faritry ny fizahantany, taleparitry ny fizahantany sy ny tontolo iainana ary ny ala, ny faritry ny diana aty Antsiranana ny fitantanana ny Tsingirozy ka ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny commune sy ny fokotany efatra aty amin'ny manodidina azy no ampiasana ny 50 isan-jato ny vola ampidiriny.